Ry havana malala, tena faly ny tenako mbola afaka miaraka aminao eto amin'ity fandaharana androany ity. Eto dia asaiko mandrakariva ianao mba hijery an'ireo fandaharana tany aloha, fa androanitsika no iresaka farany an'ilay lohahevitra hoe mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Ny lohahevitra ho resantsika androany dia hoe fiainana mahomby tsy misy pentipentina. Andeontsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra, mangatahako indrindra ianao ilay efa nitarika anay mba ho tafaraka amin'izao fandaharana izao, dia angatahako ianao mba hikasika ny fonay rehetra, dia mba hamelombelona, mba hiredareda any anatinay ny hanompo sy hanome voninahitra anao, ary hamita ny iraka izay mbola nankininao ho vitaina eto amin'izao fiainana izao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Tamin'ny taona 1923, 1770 araky ny tantara dia nisy ireo lehilahy 5 mpandraharaha izay tena mpanefo indrindra nanerana an'izao tontolo izao, nivory tany amin'ny tanàna anankiray tany Chicago tany États-Unis izy ireo mba hanatotosa fifamelabelaran-kevitra. Tsisy nafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra niresahan'izy ireo tao nandritra n'izay conférence izay, fa ny zavatra fantatra sy azo antoka 5 taona taty aoriana, 5 taona taty aoriana dia tsy nisy hita intsony izy 5 ireo, ary tsisy teo amin'ny toerana mampanefefo azy intsony. Ny sasany tamin'izy ireo rava tanteraka ny fananany, ny sasany tany am-ponja, ny sasany aza nopoahany fahafatesana 5 taona taty aoriana. Ravana malala, ny fiainam-pahombiazana dia tsy ny fiainana fananana zavatra eto amin'ity tany ity. Ny olona eto amin'ity tany ity no mieritreritra an'izany, fa ny Baiboly dia tsy zany ny azy. Ny fiainana tsara tokony hiainana eto amin'ity fiainana ity. Andao mba hiresaka kely vitsivitsy isika ny amin'ny zavatra izay voalaza ny Baiboly, izay tokony mba ho faniritsika ny aina azy, mba ho isan'ireo izay manana fiainana tsy misy pentipentina, fiainana mahomby tsy misy pentipentina. Ovakitsika amin'izany Salamo voalohany. Salamo voalohany, vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 9. Tsy maninona vakitsika daholo ny Salamo voalohany iray manontolo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina, dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavo rary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fahelin'ny rivotra izy. Ary noho izany, ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatra Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Ravana malala, toy ny hazo anankiray izay ambolena eo amoron'ny rano velona. Izany ny sary hitondran'ny soratra masina antsika ny fiainan'ny olona anankiray izay miaraka amin'Andriamanitra ary tsy miala eo amin'Andriamanitra. Ozy hoe ny lalàn'i Jehovah zany ny azony sitrany, ny lalàn'i Jehovah zany ny saintsainy andro aman'alina, ary dia eo izy mamoa amin'ny fotoany, ny raviny tsy mba malazo, zavatra rehetra ataony lavorary avokoa. Raha tena ho izany ianao ry havako malala, raha tena ho izany isika,
dia ho vita atsika ny asa zay nankinina amintsika, ny iraka zay napetraka amintsika, ilay hoe mampafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra. Io angeny mahatavela atsika eto hoe tsy vita le izy, tsy ilayntsika mihitsy ny anangona zavatra eto amin'ity tany ity. Tsy izany ny tanjom-piainantsika, tsy izany ny atao hoe fiainana mahomby, tsy izany ny atao hoe fiainana tsy misy pentipentina eto amin'izao tontolo izao. Vakitsika indray ny Josoa toko voalohany, teny 1:7. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra, be dia be ny andalan-teny azo vakiana, azo resana, fa dia santiana ny vitsivitsy ihany no vakitsika. Zao no voasoratra ao amin'ny Josoa toko voalohany 1:7. Tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitra ao, amin'izay rehetra alehanao. Ravana malala. Rehefa maniraka anao Andriamanitra, dia aza adino io teny fikasana ny lazainy tamin'ny Josoa io, ozy hoe zangy no maniraka anao hoe mahereza sy mahatanja, aza matahotra, fa momba anao Jehova Andriamanitra ao, amin'izay rehetra alehanao. Ndresaka tsika tetony amin'ny hoe ovitainy ty asy ty. Raha maniraka anao hipetraka any amin'ny tanàna anankiray Andriamanitra, zay tsy noeritreretinao, tsy io ny tanànanao ankehitriny, fa irahan'Andriamanitra ianao mba hamita ny asa any amin'ny toeran'io. Miteny eo am-ponao Andriamanitra hoe misy asa ovitaina any. Angamba mety ho voatery hiova ny antondra fivelomanao, hiova ny mpiara-monina aminao mazava ho azy, hiova ny zavatra rehetra, fa rehefa fantatrao fa maniraka anao Andriamanitra, avako mandehana, hamita ny asa, zany mbola maheto atsika. Mandehana dia ataovy le izy. Tamin'ny fotoana voatsely izay, nahita an'ireo mpanompon'Andriamanitra mpamakilay, nanao fanandramany famakiana lay any amin'ny toerana misy azy avy any, dia tanterahan'Andriamanitra mihitsy ilay teny izay niteneniny tamin'ny Josoa hoe mahereza, mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitra ao. Tsy mba fanarianao ve zany? Momba anao Jehova raha tena anao an'izany ianao. Maro ny faritra izay mbola misy asa tsy vita eto amin'ity toerana misy atsika ity. Ary zao matetika ny olana amin'izy ireny, tsy olana moa zany fa zavatsarotra hatrehana amin'izy ireny, dia rehefa misy olona tonga maro manao asa fitoriana any, rehefa miala le olona ireny mandeha mody, dia miamidina indray ny fandroso miasa eo amin'ilay toerana. Ka tsy ampiny hoe misy olona manao asa fitoriana any dia mody raha aveo, fa mila misy olona manolo tena mipetraka any. Ny apôstôly Paoly raha tonga teo amin'ny toerana anankiray, indraindray izy enim-bolana ny teo, indraindray izy 2 taona sy tapany ny teo, eo mandra-pahavita an'ilay asa izay natao. Io fa mijoro tsara ilay fiangonana, misy vahoaka an'Andriamanitra ao, efa afaka mampitatra ny asan'Andriamanitra ao ilay fiangonana izay najoro. Azoko antoka fa hiantso anao Andriamanitra mba handeha ohatran'izany any amin'ny toerana anankiray. Dia mety hiteny amiko ianao hoe ko maninona ary ianao no tsy mandeha pasteur fa ny hafa no asainao mandeha. Eny tompoko, mbola samy handeha daholo tsika rehetrarehetra. Zay andefasan'Andriamanitra atsika, na iza pasteur, na ianao membre tsotra, rehefa irahan'Andriamanitra tsika, avako andao andeha hamita asa. Zay ny mbola mahita atsika. Andao vakitsika indray ny andininy manaraka. Ohabolana toko 3, andininy 5 sy 6. Hinoko fa efa 5 ihany koa io raha olona izay efa mpifanerasera misoratra masina ianao. Fa na androany azy ianao vao maheno an'io, dia raiso ho foto-kevin-dehibe eo amin'ny fiainanao, mba hoentinao miaina amin'ny fiainam-pahombiazana tsy misy pentipentina zany. Mandeha eo amin'ny fahatanterana eo anatrehan'Andriamanitra. Ohabolana toko 3. Dia zao no vakitsika amin'ny andininy 5 sy 6. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina
ny lalanao. Ry havana malala, na makaiza ianao na makaiza, dia manekea an'Andriamanitra fa izy andamina ny lalanao. Aza mandeha amin'ny izay verinao fa mety, aza mandeha amin'ny alehibe ny sainao, fa za mino fa hamelovelo ao am-ponao mandrakariva ny antson'Andriamanitra. Raha tena maniry te andre an'izany ianao, raha te hahita ny tari-dalana avy amin'Andriamanitra ianao, dia ho atoron'Andriamanitra aminao hoe ny andro sisa iainanao ahoana ny tantananao an'io. Amin'ny fotoana traizaka traiza ianao no mipetraka aiza dia manao inona. Aorianan'izay indray dia aiza indray. Avelao Andriamanitra andamina ny lalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra satria mamita iraka tsika eto. Misy iraka mbola vitaintsika eto. Ka dia samy ho tahian'Andriamanitra ny antsika amin'izany iraka izay mbola vitaina zany. Maro ny zavatra, maro ny andininy izay azo resahana. Ny Jaona 5:10 ho vakiantsika ny andininy 5. Filazantsarany Jaona 5:10 dia ny andininy 5 izao no voalaza: izao no voaloboka ianareo misampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ravina malala, aoka mba izay ny foto-kevin-dehibe ao aminao. Ty zavatra ataoko ty ve mampiray amiko amin'i Jesosy sa mampisaraka amiko aminy? Ty toerana izay misy aho amin'izao ty ve mampiray amiko amin'i Jesosy ka mahatonga ny fiainako hamobe sa mampisaraka amiko aminy? Fa Jesosy nanao fanambarana hoe raha miray amiko ianareo dia mamobe, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ary zany mihitsy ange, inona moa ny zavatra vitantsika, inona ny zavatra voafehantsika eto amin'ny fiainana ity? Tsisy ange. Aretina tsotra, mety aretina efa nahazatra aza, tsy voafehantsika. Rehefa tonga io dia izay. Tsisy. Ny fandriampahalemana, ny tsy fandriampahalemana, tsy voafehantsika izany. Tsisy toerana mihitsy ka afaka mitenitsika hoe za aloha mahazo antoka eto fa tsisy ninina, tsisy nizaniza afaka. Tsisy an'izany eto amin'ny fiainana ity. Tsisy ninina voafehantsika. Fa zao ilayntsika ny miaraka amin'i Jesosy. Raha miray aminy isika dia hamobe, dia ho vita ny asa, ho vita ny iraka. Fa raha misaraka aminy tsika, tsisy ninina haitsika eto amin'ity fiainana ity. Tsy haitsika ny misoroka ny fahafatesana, tsy haitsika ny misoroka ny problema tokantrano, tsy haitsika ny na ny mitaiza ny zanatsika, tsy haitsika izany rehetrarehetra izany. Ka dia zao ny tenin'ny tompontsika hoe raha miray amiko ianareo dia hamobe. Andao zay hananantsika firaisana aminy mba zay no mibaiko antsika eo amin'ny fiainana. Fantaro, angatao izy hampafantatra anao, angatao Andriamanitra hiteny aminao. Andriamanitra, fiainana ohatry ny ahoana no fiainana ahatonga aho ho tena tafaray aminao? Fiainana ohatry ny ahoana no fiainana ahatonga aho mba ho hanana fiainana mahomby, tsisy pentipentina, na ny fiketronana, na zay toy izany, fa mba tena zanak'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, mamita ny asa, mamobe mba havita ny asa eto amin'ity fiainana ity. Indray mandeha nisy tovolahy anankiray, mbola mpianatra tany amin'ny école secondaire izy tamin'izay. Ary nanana complexe, somary nanana complexe io tovolahy io. Dia rehefa misy zavatra miseho, misy zavatra atao dia izy le mipiripirina tsy samy sehoseo. Ny antony dia satria anisan'ireo miaina tao amin'ny fianakaviana sahirana izy. Ka manana complexe izy na amin'ny fitafiana anaovany, na amin'ny kapa na kiraro anaovany sy ny sisa. Nisy journée des écoles atao amin'ny sekoly misy azy indray mandeha, mba nangetaheta ery ny fony te hanao zavatra. Ary afaka nanao zavatra izy. Mety ho tena nakasitran'olona mihitsy ny zavatra nataony raha afaka nanao izy. Fa saingy
voasakan'ilay complexe, manana fahatsapana izy hoe tsy mahamenatra. Raha zao fitafiako zao mahamenatra, raha zany andeha hanao zavatra io. De mijery an'ireo namany mpiara-mianatra aminy izy de lasa ny sainy manao hoe raha mba izany manana fitafiana ohatranareo zao de mba ho nahavita zavatra tsara tamin'ity hetsika zay natao teto amin'ny sekoly ty. De teo izy ozy hoe ry zareo reo mantsy tsy mba mieritreritra mihitsy hoe manan-javatra manokana izy zay tsy ananako. De ry zareo tsy manao ninninona, za nefa mba te hanao, fa saingy tsy manana an'ilay zavatra anahana ny zareo de zay tsy anaovako azy. Ry havana malala, tokony hamita ny asa isika, ny fanahin'Andriamanitra efa eo amintsika. Ary Andriamanitra efa te hanome antsika ilay andro famelombelomana hirotsahan'ny fanahy eo amintsika. Marobe ny olona zay mba te hamita n'ity asan'Andriamanitra ity, tsy mahafantatra ny zavatra fantatrao, na de zay fantatrao ny rahantsika teto ihany aza, na de zay fantatrao ny resahantsika tamin'ity androany ity ihany aza. Tsy mahafantatra an'izany izy fa de mba maniry mangetaheta fotsiny, tsy fantany hoe inona ny atao. Fa ianao zany zao mahafantatra. Fantatrao ny zavatra zay tokony ataontsika sy ny tokony ataonao mba hahatonga antsika ody tsy ho ela any amin'ny fonenantsika any an-danitra, mba tsy hahatonga antsika ho lany fotoana iodikodina eto amin'ity fiainan'ity indray. De hitahinao ny Andriamanitra mba hahatonga anao hanana fiainam-pahombiazana tsy misy pentipentina na ny fikentronana, ary dia ho tonga ny fanahin'Andriamanitra hirotsaka ao aminao. Ilay andro famelombelomana ny voalaza ny asan'ny apôstôly 7:7 de fampanantenana ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa afaka amin'ny fahotana isika no amarinina, no amasinina, dia hirotsaka amintsika ny fanahin'Andriamanitra. De zay no hanampy antsika ho antsika mamita ny asa. Ny asan'ny apôstôly 1:9 de zao ny fanambarana zay efa manahako ako any antsofiny rehetra any, de mbola averintsika eto indray izy androany mba samy ho reny rehetra hoe asan'ny apôstôly 1:9 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jôdia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Zany ny tenin'ny tompontsika. Nampanantenany zany izy, nambarany miariary ny tsy ambaratelo ahazoantsika hery hoentina mamita ny asa, dia ny fanahy masina, fanahin'Andriamanitra. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra, hitanao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo izay hibebaka, mba ho afaka amin'ny fahotana dia azo ny fatra feno avy amin'ny fanahy masina, mba ho tonga ilay andro famelombelomana de mba hamita an'izao asa, mba ho vavolombelon'ny tompontsika eo amin'ny Jerosalema, Jôdia, Samaria, hatramin'ny faran'ny tany isika de ho vita ny asa, de ho tonga ny tompontsika. Ndao hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny tombontsoa izay omenao anay, de mampahery anay ianao, mikasika ny fonay ianao mba ho isan'ireo izay mpanomponao hamaly ny antsonao, hanaiky ny anana fiainana tsy misy pentipentina, hanaiky ny iainany fahatanterahana, hanaiky ny andray ny fatra feno avy amin'ny fanahinao masina de ilay andro famelombelomana, ary de mba hamita an'izao asa izao izahay. Angatahako ianao Andriamanitra mba hijery manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka amin'izao fandarana izao, na ireo izay efa ao anatin'ny fiangonanao, na ireo izay mbola any ivelany, na aiza na aiza fiangonana misy azy Andriamanitra, mety misy ao anatin'ny mpiray fiangonana amiko izy ireny, mety misy tsy ao anatin'izany. Andriamanitra, ampio izay rehetra
mba samy ho tonga eo amin'ny fibebahana tena izy. Ampio izay rehetra mba samy anaiky ny ho kosehany Kristy ao amin'ny vavaka ataony amin'ny hevitra masina indrindra ny fahotana rehetra, ary mba samy anaiky ny andray ny famelombelomana dia ny ranonorana farany fanahinao masina azy hoentina manokana azy. Hitahy ireo vahoakanao rehetra amin'izao andro farany amin'ny tantarany tany izao ianao, mba tsy ho variana eto amin'ity fiainana ity, mba tsy ho variana amin'ny zavatra izao tontolo izao, fa hanana fiainana manokana dia ny fiainana izay tianao mba hiainana indrindra, hoentinay mijoro ho vavolombelonao sy manita ny asana. Tononiko amin'ny anaran'i Kristy fa ny vavaka rehetra izany. Amen.